misaotra an'Andriamanitra isika no zao fahavelomana ny miaina antsika izao, ary tsy vita zafa nataony natratra ny andro androany, andro ray lehibe zay atsika manompo an'Andriamanitra. Vitsy manao amenna. Misy matoky isika fa miaraka amintsika Jesosy. Ahoana hoy izy? Fa naiza no iangonana n'olona roa na telo amin'ny anarako dia ho fovoany aho. Ka ho fisaorantsika an'Andriamanitra ny amin'ny ty fotoana ho tahin'Andriamanitra ity dia andao hiteka mafy, tena mafy n'Andriamanitra isika. Andao ary vavaka avy hatrany isika ametraka n'izao fotoana izao eo an-tanan'ny Tompo. Tompo Andriamanitra tsy to, Tompo Andriamanitra mahery, Tompo Andriamanitra magaga, isaorana ny anaranao, ilay anaranao ny indrindra amin'ny anarana rehetra izay tononony. Misaotranao zahay fa tia anay ianao ka dia manaiky manarika ty fotoam-pivavahana ity. Androany tokoa no anehoanao fahasoavana amin'ny karazany eo amin'ny rehetra manarika an'izao fotoam-pivavahana izao. Andray zahay androany, tena andray tokoa izay rehetrarehetra androany. Ka dia misaotra Andriamanitra. Mitera sy nihatsara ny voninahitra atolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo. Amen. Hitsangantsika doraintsika mpitiavan-tanana ny mpitarika fiderana hira telo no anoisantsika ny fotoana eto aoko vonina tsara ho amin'izany fanomponina Tompo homba ampiderana izany tsika rehetra. Alléluia. Dia faly miarabanao indray izay androany tratran'izao andro Pentecoste zao andro izay natokantsika hanamariana an'izany hoe ny latsan'ny fanahy masina teo amin'ny mpianatra izany. Amen. Ianao raha tonga eto androany dia tsaroa fa hanompo an'Andriamanitra ny hatongavanao eto androany. Dia hiteny aminao ihany koa hoe ny fanahy masina tsy légende ny fanahy masina, tsy mity ny fanahy masina, fa tena zavatra misy ny fanahy masina, ary velona ny fanahy masina. Tsy tamin'ny andron'ny apôstôly ihany izy no afaka hilatsaka, fa androany izy afaka hilatsaka aminao, afaka hameno anao. Dia andaontsika androany tena hangataka ny fanahy masina. Mifantoha ianao amin'izao fotoana izao sahady mifantoha amin'izany fanahy masina izany ianao, satria ny fanahy masina dia une partie an'Andriamanitra izy androany, dia nomena anao izy androany, dia raiso izy androany, angatao izy ameno amin'izao fotoana izao. Naiza toerana misy anao, na ito amin'ity fiangonana ity izany, na any amin'ny tokantrano izay misy anao any izany, dia manana etaeta hoe za androany tsy maintsy mihaona aminao fanahy masina, tsy maintsy fenonao androany, tsy maintsy ameno anay ianao androany, ary tsy avelako raha tsy feno anao mitafotafo mihitsy androany fanahy masina. Resaony fanahy masina satria maheno anao izy androany, maheno anao ito amin'ity toerana ity izy, ameno anao izy androany. Raha tenintsika izy androany hoe fanahy eo midiny ianao.
ianao le mpananatra, ianao le guide, ianao le mampafantatra anay ny zavatra rehetra, ianao le mampafantatra anay ny aty lalin'ny fon'Andriamanitra, ianao no ilainay, ianao no andrandrainay amin'izao fotoan'izao ary tena mila ny herinao zahay anafananay. Afanay masina fenoy ianao zay tsy anaiky izay androandra tsy ianao mihitsy no mikasika anay. Fanay masina fenoy ianao zao olonao rehetra zao, fenoy ianao zahay. Fanay masina orakofo zao fotoan'izao. Angatao ny fanay masina hikasika anao androany. Angatao ny fanay masina meno anao. Ary aza manaiky mihitsy androandra tsy fenoina amin'ny tafotafo ianao. Raha tsy ny fahasoavana hoentin'ny fanay masina no ameno anao.
atao hiteka mafan'andriamanitra antsika tompoko dia mahasoa toerana daholo azy raha isitsika ho fahasoavana ho antsika ty fotoam-pivavahana androany ety aoka ho zava-dehibe amintsika ty volana jona dia avintsika ety satria efa nilobava ao amin'ny mampanompon'andriamanitra aho hoe amin'ity volana jona ity dia amin'ny karazany reo fahasoavana zay ho tanteran'andriamanitra amin'ny olona rehetra zay ho avy anompan'andriamanitra eto androany zao a iano zay toka eto dia anisan'ireo olona andray raha mino an'izany eo dia mite hafatanana faran'izay marobe amen omena tompo ny voninahitra iroso amin'ny fandarana manaraka aloha zany isika dia nefa antsika mitondra ny fanatitra ho antsika fiangonana dia tanterao ny fanaovana ny ampafolony zay nitahin'andriamanitra anao filazan'ny baiboly moa dia hoe ampafolo-karena ety alohana ety no arotsaka ao a zany ampafolony zany dia rehefa aveo a tatazana iny toerana ny fanatitra fanaontsika mazatra
isika ny fotoam-pivavahana. Raha manefa ny fanatitra ianao a dia ataovy amin'ny finoana, tena ataovy amin'ny finoana ara-baky teny. Dia azadino fa androany no fotoana ameriana antsika n'ilay raky dehibe, valopy raky dehibe no zaraina tamin'ny herin'ny androany. Iny raky dehibe fanaontsika isam-bolana iny moa dia etsika manoana ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra. Dia hoy aho hoe manaova be mihitsy ianao. Indrindrindra manoloana an'izao fisondrotany ny vidin-javatra izao, vidina fitaovana anamboarana trano, dia tena mba miazao ianao hoe ho doblenao ny raky dehibenao fanaonao hatramin'izay. Tsika zao nisy ireny trano fiangonana namboariny ireny, dehibe ny trano fiangonana namboaritsika. Dia amin'izao taona volanitsika amin'ny trano izay ho amboaritsika atoato. Ary izay mahatonga mampahery hoe double mihitsy ny fandraisana ho anjara. Raha possible moa ny androany dia ataovy, raha ohatra ka tsy possible dia amin'ny herin'ny androany, amin'ny ray volana ho avy no adoblenao ny fandraisana ho anjara. Amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra manohana ny fanamboarana tranon'Andriamanitra ka mikasy vitoko tany anamboarana tranonao ianao, azo ane ianao. Zay fa eo mpanomanana kosa namboatra trano, vita reny tranonao. Raha mino zany teniko zany ianareo, ataova maina mafy be mihitsy. Alleluia. Dia intsony vavolombelona aminareo satria izao manokana dia mino ny teny alokon'ny vavako. Ary zany mahatonga tsy matahotra amin'ny teny, manambara fanasitranana, manambara fanafahana, masa milaza ampasahina fahasoavana tokony ho an'ireo fiangonana. Satria efa hitako ary efa nitsapako fa Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny teny ataon'ny mpanompony. Amen na? Androany zao tamin'ny fotoana talohan'ity androany ity dia nijoro vavolombelona ndraika tamin'ireo mpitarika fiderana. Dia vaky zany ny tranony, izay ny marimarina. Dia very ny fitaovana sarobidy rehetra, na lamba, na tablette, hatramin'ny vola valeurana 60 millions mahery FMG, very. Dia nanatona izy, dia ndresaka tamiko ny tantara an'izay satria malahelo ny fony hoe very ny fananana, nefa izy mpidera, izy manompo an'Andriamanitra. Dia zao ny teniko taminy, tsy fatiantoko anao ny fahaverezana ireo fanananao ireo, fa misy hevitra Andriamanitra ao. Manana hevitra tsara ho fanehoana voninahiny aminao Andriamanitra, aloha maitrako taninao ranabavy. Dia nivavaka ho azy dia vita iny dia nisarak'izay. Andro vitsivitsy tateoriana, akory zany magaga taoriana efa natao zany déclaration de perte, filazana hoe isy vakitrano, miverina daholo ireo fitaovana rehetra tompoko. Miracle ke zany, miracle ke zany. Ary hatramin'ilay vola tafaverina somatsara daholo. Mety hoe ny entana naveriny mpangalatra, mety naveriny fa tsy nilainy angamba nono. Ny lamba nangalariny mety hoe naveriny fa tsy ilainy angamba nono. Fa raha vola kosa, anay lahany io. Efa tetanako ka dia tsisy verina eo, fa dia niverina somatsara. Tsy hitanao fa miracle ve zany? Amin'ny anaran'i Jesosy, zay tenako ny vavaka inonao, ho tanteraka aminareo, ho tanteraka aminareo, asoteka mafy be tompoko. Halleluia. Tsaroko ihany koa ndre mandeha, dia tao Pasamalo, tao ambonin'ny fiangonana io, dia nisy mpino vakitrano, very daholo ireo fitaovana sarobita ho aminy. Na alahelo izy tamin'izany mafy tamin'ny fahaverezana, tsy olona manan-karembe izy ka moramora aminy nanolona ny zavatra very, fa mba olona tonitony ihany izy, very ny fananana. Dia inona moa nataon'ilay mpanompony Andriamanitra?
akoatra ny torevitra hoe manao déclaration de perte ianao a lazao ny favery-fanana ianao dia ny vavaka ho azy dia herinandro taty aoriana vao maraina ho fo maraina izy gaga izy fa reo teo mbaravarany teo vao sokafana varavarana reo daholo fanana very reo olona lofikena eny am-pelatanana ny saka ahoana ny inonao fa tapa-kevitra indray ilay saka hoe andeveriko any amin'ny madama patronko ity fa mampalelo azy fa nangalaliko ny nofikena zay nataony kasany ataoko tozy ahoana anao miarana ny saka nofikena efa eny am-bavana fa rehefa Andriamanitra miasa ny impossible tonga possible tiako anareo ino amin'ity volana jona ity fa anisany andray fahasoavana amin'ny karazany ho tanteraka aminareo anay zany amen ka hoy aho hoe anao fanaty tsika hitondrina mpafolo-karena efa tiany nambarany baiboly zany fa sokafany ny varavarany lanitra raha manao mpafolo-karena ianao anome fanatitra ianao anefa raky dehibe anao ianao efa lobava hoe azo tany ane ianao avita trano ane ianao ka dia andao irosotsika hitondrina zany mpafolo-karena zany makanisa ty anoloana dia aveo tataza manokana eny toerana fanatitra dia le raky dehibe zany iny tataza manokana mihitsy iny mba hiavaka alefary hideran'ny tompontsika rehetra dia afaka manatitra ny fanoanana ny mission ihany koa anao ety anoloana tompoko
betsaka iantsika ho an' jesosy dia mafisiko moa zany fa ny fameriantsika ny valopy debentsika dia ho tatasantsika manokana ataovy amin'ny fonao manontolo zany tratrahitro zany amen na ndotsika mbola hito ihany hiteran'ny tompo amy voninahitry ny tompo eo mpipetrana ihany no anaovantsika an'izany fidiarana zany ataovy amin'ny fonao rehetra tompoko alefa azy tompoko You are
Teka nataontsika iny a dia tsy ho an'ny mpitarika teo akory na ho an'ny mpanompon'Andriamanitra fa teka famezantsika voninahitra an'Andriamanitra ka raha mbola misy mafimafy no zany dia ataovy any Jesosy Jesosy mahery mahagaga tsy miova omaly anio mandrakizay sady zany ve Alleluia! Ometsika toerana reto mpitarika fiderany reto a fa iroso amin'ny fandranesana ny tenin'Andriamanitra isika. Ndao hivavakatsika tompoko. Tompo Andriamanitra tsy to. Andriamanitra ranay mandrakizay. Ankehitriny dia iaino ny teninao ny afatra avany aminao zahay zay nonay fa ampitombo ny finoanay ampatanjaka ny finoanay ka dia ho tanterahanao eo aminay rehefa soavana amin'ny karazany zay efa nambara amin'ny mpanomponao fa ho raisinay amin'ity volana jona taona 2022 ity matokony fiasanao magaga eo amin'ny fiainanay zahay ry Andriamanitra eo. Ny fanaratsy kosa zay mety aniangelina ny fonay sy ny sainay tsy fantoka iain'ny teninao sy andray ny teninao miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fiarovan'Andriamanitra ny ho aminay rehetra misaotra tompo amen. Tamin'ny andron'ny Estera nivoaka ny didy fa ho voloana oringanina avokoa ny josy rehetra atao sosana nivoaka ny didy ary toy ny lalàn'ny mediana sy persiana tsy azo ovana enjany zany a tena mafy be ny fiatraikany to amin'ny sain'ny olona dia nahita solution Estera zao izy izy andao tsika rehetra hivavaka fadianina 3 andro 3 alina zao ihany koa miaraka amin'ny ankizy vavaka hivavaka fadianina 3 andro 3 alina tena ho akintsika amin'Andriamanitra zao ady goavana atrentsika zao dia ao anatin'ny fotoana anaovantsika vavaka sy fifadian-kanina io andeha hiditra eo na mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza hainao ve zany dika ny teny zany andeha hiditra eo na mpanjaka ao na dia tsy araka ny lalàna azy satria tamin'izany fotoana zany a na izy ka hoe makao amin'ny toerana misy mpanjaka eo na mpanjaka nefa tsy nahazo rendez-vous zay ngamba midika teny akaiky dia akaiky dia misy lalàna tokana afaty azy tsy maintsy maty izy na izany izy tsy misy avahana io kanefa Estera tamin'io fotoana io a efo 2 volana mipaka 30 andro ny filazan'ny baiboly tsy mbola natsony mpanjaka eo namin'izy enjany zany atao vavaka re olona atao vavaka fa na dia tsy araka ny lalàna azy dia hiditra ihany a eo na mpanjaka zany zavatra nitranga dia akory zany magaga tena tsy takatra ny saina Andriamanitra ka miasa amin'ny olona manam-pinoana raha ny tokony ho izy samboriny Estera ary vonoana satria nandika lalàna fa nahavadika Andriamanitra lay zavadoza ho lasa zavatra tsara ho lasa fanandratana amen. Nitra Estera vao nitra Estera tonga dia nalay mpanjaka ny tem-bolamena ry Estera inona ny tadiavinao fomeko anao na dia ny atsasika fanjakako azy inona ny tadiavinao omeko anao daholo zany lay zavadoza tokony hiatra tamin'ny Estera nivadika ho fitahina sy fanandratana tompoko asio teka mafy be tsy hafa fa tahaka izany mihitsy ty vehivavy ity
raha tokony ho izy vovoky ny trano izy tonga dia efa nandray vato daholo ny olona rehetra hitorabato azy, na raha tsy tany olona izy ny olona variana mijery an' Jesosy fa hijairo mihitsy no tsy maintsy mamoaka didy hotorana vato ity vehivavy mandika lalàna ity. Fa zao no tao an-tsainy tsy misy maty zany eo, zao no nambarana tsy misy maty zany eo anatona Jesosy aho, dia ilay nambarako teo sihitrana somatsara izy. Rehefa tonga ato amin'i Jesosy izy dia zao filazan'ny baiboly ao amin'ny toko 9 andiny 5:7 ka hatramin'ny 7:7 hoe rehefa nkasiany lamban' Jesosy dia avany amin'i Jesosy tany nisy hery mivoaka nanasitrana azy. Andao dia vakina voasoratra aroa Jesosy iza moa no nanendry ahy, ary rehefa samy nanday izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany, tompoko ny vahoaka betsaka mifanetika manizina anao. Fa hoy Jesosy nisy olona nanendry ahy fa fantatro tsy sapako fa nisy hery mivoaka avy tamiko. Ary rehefa hitana vehivavy fa tsy tako nazy izy dia nagovitra izy ka nakeo aminy sady niakoka teo anatrehany, dia nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra zay antony nanendreny azy sy izay nasitranany niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, anaka ny finoanao no nasitranao mandehana somatsara. Halleloia. Ilay finoana nananandraha vehivavy no natoka ny herin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy ny voaka nanatona andraha vehivavy mba ho fanasitranana anazy. Isika toka eto zany zao raha ohatra ka manana finoana ihany koa dia hivoaka ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao toroteny ataoko izao, amin'ny alalan'ny vavaka ataoko anareo rehefa avy eo, ary zany herin'Andriamanitra zany efa any aminao izay marary mba ho sitrana ianao. Ho tanteraka aminareo ane zany. Amen, amen. Lay herin'Andriamanitra nanovan'ilay didy sy lalàna tamin'ny alalan'ny sain'ny mpanjaka tamin'ny andron'ny Estera, dia ka natoka ny fanalatana sy ny fitahiana azo vavaka jiosy. Le finoana nananan'i Estera natoka an'izany dia zany ihany koa mitranga androany amin'ny alalan'izao toroteny izao sy amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko anareo. Amen. Ary rehefa sitran'ilay vehivavy dia novalideny Jesosy ny fanasitranana zay azony no finoana nananana. 9:7. Ary hoy Jesosy taminy, anaka ny finoanao no nasitrananao mandehana somatsara. Ry fiangonanao, hoy aho aminareo, mpanasitrana Jesosy. Mpanasitrana izy tamin'ny andron'ireo apôstôly, ary mbola manasitrana izy androany. Ary ireo fahasoavana zay nambarako taminareo voasoratra ao anaty fanasana ity hoe ho tanteran'Andriamanitra mandritry ny volana jona dia ho ataon'Andriamanitra tokoa eo aminareo. Ary eto dia matsiaro fa tamin'ny fiandohan'ny taona nge anisan'ny tsofako ranon'ny olona rehetra toka teto dia hoe amin'ny taona 2024 ity dia iraradraraka amin'ny olona izay ho avy eto ny zava-tsoa lanitra marobe. Ka raha tsy tanteraka zany hatramin'izay amin'ity volana jona diavintsika ity ho tanteraka aminao zany. Fahafantarako azy zao volana jona zao no fotoanan'Andriamanitra anatanterana andreo fahasoavana eo aminao. Andao hiteka mafy raha mbola misy mafy mizany dia ataovy ihany. Fa ny condition mila manana finoana ianao. Ary raha za manaiky ho vozokosina mihitsy finoanao hoe ho sitrana tokoa ve androany sa tsy ho sitrana, andray fahasoavana tokoa ve androany sa tsy ho andray, manana finoana tompoko fa androany ny fotoanan'Andriamanitra hanomezany andray fahasoavana eo fiainanao. Anisan'izany ny fanasitranana anao zay marary.
amen. Dia ho famaranako ny afatra dia ty arako tsara ve tompoko ny tantaran'ilay vehivavy fa noho ny finoana nananany dia nivoaka avy tao amin'i Jesosy ny hery manasitrana. Azonao tsara ihany koa ve tantaran'i Estera sy voaka jiosy no finoana nananany dia niovatra amin'ny didy sy ny lalàna efa vitany soniny mpanjaka izay hoe didy sy lalàna dia ny lalàny mediana tsy azo ovana. Tonga dia niova sady io sanjato tonga fitahiana sy fisandratana. Raha manam-pinoana ihany koa ianareo anio dia ho tanteraka aminareo ireo karazana fahasoavana izay efa notanisaiko taminareo. Ary androany azy dia session spécial androany fotoana manokana ho anao ho sitrana ianao. Izy fahasoavana hafa ho raisinao toy ny hoe valim-bavaka tsy azo hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy ho azonao ho tanteraka aminao. Amen, amen. Amafisiko izany fa hiasa hanasitrana anao Andriamanitra androany satria izay mihitsy no anisany antony nanoran'Andriamanitra ray an Jesosy ho ety ambony tany hoe amin'ny alalan'i Jesosy dia ho sitrana avokoa ny mara rehetra izay tonga ao amin'i Jesosy. Ary satria tsy miova Jesosy hatramin'ny androany dia mbola miasa Andriamanitra ho an'ireo olona, hiasa amin'ireo olona izay manantona Jesosy. Ary ambony izany hiasa Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay ataoko ho anareo. Halleluja, halleluja. Efa nahita olona maro be na rary aho rehefa mivavaka ho azy aho dia sitrana tamin'ny aretina izy. Anisan'izany enganeka ianao ho sitrana tokoa. Mena tovamena mafy be arana teka sorakoraka tompoko. Halleluja. Andao ary a hivavakatsika apetrao eo amin'ny fonao ny tananao dia na apetrao amin'ny faritra misy mararanao ny tananao dia raha mihinanao tonga dia hoainy aminao ilay herin'Andriamanitra manasitrana amin'ny alalan'ny vavaka ataoko ho anao. Hoeny aminao ny herin'Andriamanitra manasitrana. Ary ireo fahasoavana hafa ankoatra fanasitranana dia azon'Andriamanitra tanterana amin'ny fiainanao. Ka amin'ny anaran'i Jesosy tena mandray fahasoavana tokoa ianao. Akipimo masinao ary dia andao hivavakatsika. Ry Andriamanitra raiky malala, raiky masina izay ny an-danitra, rainay rehetrarehetra manarika ty fotoam-pivavahana ity ianao. Koa dia mamindrafo aminay ianao, tena mamindrafo aminay ianao. Mino a Jesosy ho mpanasitrana izahay. Mino a Jesosy anasitrana anay izay marary tonga mamoty ty fotoam-pivavahana ity Jesosy. Ary mino ihany koa izahay fa androtsaka fahasoavana amin'ny karazany eo amin'ny fiainanay ianao no Jesosy. Koa dia ho ataonao izany Andriamanitra androany. Ary mandidy anao ary ozina sy fanaratsy mitondra aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Miala sitranina avokoa ny olona rehetra marary tonga eto. Zao dia zao, miala ny aretina, miala ny fanantenana, ny aretina mitaiza, esorina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aretina mitaiza, na helika manao ahoana, na helika manao ahoana, esorina amin'ny anaran'i Jesosy. Sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny marary. Ry fanahy mafarofy, zao mandidy anareo, mivoa amin'ny olona izay nipetrahanao. Ary ireo zavatra ratsy nataonao miala, 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 miala. Aizany tsy hiala e. Ny anaran'i Jesosy eto ny vavako, anarana tsy azo toerina, anarana misy herin'Andriamanitra miasa. Ary zay rehetra mino tonga eto andray izy, andray fanasitranana,
andray fahasoavana amin'ny karazana matoki anisan'ny fahasoavana omen'Andriamanitra anao amin'ity volana jona ity reo zavatra ao ohatrany hoe verivery fotsiny tsy very zany tsy very fa manana fotoana n'Andriamanitra raisinao amin'ity volana jona ity raha mihinanao dia ho iaho hoe raisinao amin'ity androany ity ohatrany hoe impossible fa maninanao misalasala hoe impossible fa mianarany Jesosy efa miteny possible ny zavatra rehetra dia hainonino atao amen rehefa tiantoka be dia be anisan'ny fahasoavana raisinao tavaverina aminao zany tsotrany efa netiko anareo zany tafiandoany taona fa honerin'Andriamanitra fatiantoka rehetra andray ianao ary re olona zay ho to aminao avy amin'ny herin'ny androany dia ho sitrana izy andray fahasoavana ihany izy ary dia ho fantatra amin'ity asan'Andriamanitra ity fa ato ny tanan'Andriamanitra mahery misaotra Andriamanitra misaotra dia mbola akimpian'ny masonao reo heriny famisaviana zay mbola nanaraka anao hatramin'izao foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny fisian'ny heriny famisaviana ary didiko hiala tanteraka amin'ny olona toga eto ny akony ratsy zay teo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy resy ny fahavalo efa namindra fo Andriamanitra ka na dia taranaka mpanompo sampiaranao taranak'olam-panahody androany ho afaka amin'ny ozina ianao ho afaka amin'izany herin'ny fanaratsy izany miafatra fa maherin'ny devolana io dia miala amin'ny anaran'i Jesosy raisy ny fanafahana sitrak'Andriamanitra ny amonjy tsy hanafaka anao ny fanaratsy rehetra no hiafatrafatra ary ala aminareo izay nipetrahana ho foana takizay ny akio reo zavatra ratsy mety atao fiainanareo raiso ny fanafahana raiso amin'ny anaran'i Jesosy ary afafaka ondran'i Jesosy ivoaka mpandresy reto olondreto ivoaka mpandresy amin'ny fomba lehibe sady magaga ivoaka mpandresy amin'ny fomba lehibe sady magaga misaotra tompo misaotra anao ao halleloia amen dao hiteka mafan'Andriamanitra isika halleloia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any andao antsika amin'izao fotoana izao aloha ano fiderana anankiray hiderany tompo amin'ny fotsika manontolo isika matoka fa ho anaty fiderana mbola hiasatra any hatrany ny herin'Andriamanitra amen tsaroko mantsy to anatin'ny fiderana nataon'ireo vahoaka an'Andriamanitra tany aloha dia niditra tsehatra Andriamanitra mitondra fahasoavana lehibe ka nampandresin'ny vahoakany ary na dia tamin'ny andron'ireo apôstôly azy to anaty fiderana natao dia tena nitrantsehatra Andriamanitra namonjy andreo apôstôly zay voagadra ary amin'ity androandroany ity zay mideran'Andriamanitra fony rehetra dia hitrantsehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra tsy tanteraka ilay tsy azonao tamin'ny alalany vavaka nataoko teo ho azonao amin'ny alalany fiderana aoka tena hidera amin'ny fonao manontolo anao alefaria malakilaky repitarika fiderana hira anankiray nataontsika samy mira amin'ny fony manontolo izy andaontsika hiaraka hitsangana ndao hifaly eo anatrehan'ny tompo sika fa afaka manasinana antsika izy androany anao hiravoravo eo anatrehan'ny tompo ary Fifadian-kanina
Mbola misy mafona zany teka dia ataoko tompo makatoerana tompoko ny filazana aperaka amintsika rehetra dia araka nambarako hoe efa manitsaka ny volana jony isika ary fahasoavana maro amin'ny karazany no ataon'Andriamanitra sy ho tanterahany amin'ny olona rehetra izay ho avy eto mandritra ity volana jona ity. Noho izany efa nahazo mamaim-poana isika kaoka izara mamaim-poana ianao aloha dia tsy tokony ho manky mihitsy amin'ny famonjena fotoana eto fa tokony ho tokafoana ianao azalaim-panahy hoe misy FIvoriam-panafahana ery na misy inona ihany koa andeho any ambanivohitra sao amin'iny andro andehananao atsy na iroa iny le andro efa voatelin'Andriamanitra ho anao manokana possible zany fa ny devolange ratsy toetra aleo ny azy maty rapitra zay maty androany ka mety hoe ahiliny ianao atosiny ianao tominy ianao vilalana kanefa amin'iny andro iny le fahasoavan'Andriamanitra ho anao tsara aza tapatapaka famonjena fotoana mihitsy ianao amen na
dia akoatranao tonga eto asao ny namanao asao ny fianakavianao fa misy fanasana zareo tamintsika asao zareo zay fanasy fanasana dia atolo manokana patsaivo azy mba misairana kely ianao satria ianao nge voavotsy tahaka izao satria nisy olona toroteny taminao hoe sao dia dininao nisy olona nandany vola mikarena mihitsy azy ho anao petraka tia mamasina izy nefa nao any amboatra raba dia tsy nampaninina azy nandany vola mikarena nakany aminao tany mba hakanao hamonjy fotoam-pivavahana azadimy fa nisy olona sairana taminao tsy tonga ianao dia nivanginy olona dia nahoany ianao tsy hamonjy ny hafa zay rehetra efa nazy mamaim-poana dia aoka zara mamaim-poana izy dia ho anareo mizara fanasany reny asivo groupinao mbaka groupe 1 na 2 na 3 na 4 mba ahafahana mamantatra hoe groupe firy zany in'ny olona nytominao iny na dia tsy etsinariny tranontsika hoety foana fa ny tompo malala zay tokony atao zay zany filazana anankiray tiako apetraka amintsika dia akoatran'izay moa mila mamonjy fotoam-bavaka indroatsika na amin'ny 12 ianao mamonjy ale fotoana na nitolakandro amin'ny 2 ianao mamonjy ale fotoana ty volana jony ity araka fomafitena zara tena mihitsy ny famonjena fiaramiangona fa tena masoa ny fanahinao masoa ny fiainanao maha-olombelona anao raha mihinanao dia tena tongava raha mihinanao andre fahasoavana tokoa amin'ity volana ity dia tongava foana ny andavanandro moa fa intsika amin'ny fotoana talata sy alakamisy samy manomboka amin'ny 12 ora atoandro zay zany filazana iny dia akoatran'izay moa ny tanora dia anao fotoan-dehibe amin'ny sabotsy vavala 10 volana jona ho avy zao dia anasanantsika rehetra mba ho avy tanora tsy misy avana zany ho avy amin'ny fahavala 10 volana jona izao sabotsy eo andro io zay zany tompoka dia amarana fotoana niarana teto isika angatantsika hitsangana tompoandriamanitra tsy to la izy ato zay atraiko mandrakizay misotranao zahay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana zay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity afaka nanompo anao teto zahay ary sorana ny ianao zay nanome nandrotsaka andreo fahasoavana zay efa notanysain'ny mpanomponao teo eo aminay anisan'izany ny fanasitranana ny aretina rehetra na aretina voatonga io na aretina nitaiza na aritrela tao aminay io misaotra amin'izao volana jona anionao fahasoavana aminay izao afafako amin'ny anaran'i jesosy le rany kristy jesosy ny alatsika tombony azy fijaliana fandresena ho anay sady ho fierovana ho anay misaotra tompo halleloia amen dia miravitsika samy tain'andriamanitra ianareo misiny avadika many aloha tsy mivoaka amin'ny sisiny